Ravana malalo amin'ny tompo, ampitombona amintsika manankarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Ivavaka sika, dera sy mankalaza anao zay raha eo, no nindra fotsy talana zay ataonao aminay a, nina ny azonanay mandeha ny teninao. Velona anao tompo, ka miteny aminay manakariva. Ny teninao ane nova ny fiainanay a, sady hitarika anay indray a, amin'ity tontolo andro ity, anaovana ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofa, naovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ity andro alakamisy 5 Novambra, 2024 ity ravana, ny anjara mofinaina ao antsika dia ny Isaia 5:20, 2 ka hatramin'ny 4. 2 ka hatramin'ny 4. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no lazain'i Jehovah tompo: indro anandratra ny tanako amin'ny dietilisy aho, ary anangana ny fanevako amin'ny firenena, dia hitrotro ny zanakao ao an-tratran'ireo, ary ny zanakao vavy hoentiny eny an-tsogny. Mpanjaka no rainao mpitaizanao, ary zanaka vavy ny andriana no reninao mpampinonanao. Ekohoka amin'ny tany eo anatrehanao izy, ka hilelaka ny vovoka amin'ny tongotrao a, dia fantatrao fa izao ny Jehovah, ka tsy menatra zay miandy aho. Azo alaina eny amin'ny mahery va ny sambotra, na ho afaka va ny babo amin'ny marina, nefa izao ny lazain'i Jehovah: na dia ny sambotry ny mahery aza dia alaina ihany, ary ho afaka ho babo ny mpandropaka, fa izao no miady amin'izay miady aminao a, ary izao no hamonjy ny zanakao a, sady ampinaniko ny nofin'ny tenany ihany zay mampahory anao a, ary ho leon'ny ranony tenany ihany izy ireny toy ny amin'ny ranom-boaloboka. Dia fantatro ny nofo rehetra fa izao ny Jehovah no mpamonjy anao a, ary ilay maherin'i Jakoba no mpanavitra anao. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity a, dia mampiseho Andriamanitra fa tompon'izao rehetra izao izy, ary hainy zavatra rehetra. Eto dia hanana ny fahefana avokoa, na zay heverin'ny olona ho mahery indrindra aza, satria hoy izy hoe azo alaina eny amin'ny mahery va ny sambotra, na ho afaka amin'ny babo amin'ny marina, nefa izao ny lazain'i Jehovah: na dia ny sambotry ny mahery aza dia alaina ihany, ary ho afaka ho babo ny mpandropaka, fa izao no miady amin'izay miady aminao. Misy mahery no Andriamanitra ve? Misy ambony no mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo? Izy tokoa no mpanapaka n'izao rehetra izao. Izy ny tompon'ny tantara, satria araka ny fantatra teo amin'ny tantaran'ny firenena Israely, dia vitany mpanjakan'ny Persa ny namoaka ny zanak'Israely avy any am-pababoana. Zay le teny hoe verina amin'ny tany ny jiosy. Eto dia ho fantatro ny nofo rehetra fa izao no Jehovah mpamonjy anao. Fantatro ny nofo rehetra fa izao no Jehovah mpamonjy anao. Ery amin'ny 9:20 tapany 7 misy an'izany: ary le maherin'i Jakoba no mpanavitra anao, satria vitan'Andriamanitra ny namerina ny zanak'Israely ho amin'ny taniny. Eto dia mpanjaka no rainao mpitaizanao, ary ny zanaka vavy ny andriana no reninao mpampinonanao. Dia hitrotro ny zanakao eo tratran'ireo, ary anangana ny fanevako amin'ny firenena, ary ny zanakao vavy dia entiny antsoviny. Satria namoaka didy mihitsy ny mpanjaka Jirosy, nampamerina ny zanak'Israely indray hiverina amin'ny taniny. Tao hoe vakitsika zany didy navokany mpanjaka Jirosy zany. Ny mpanjaka Jirosy dia nanana an'izao politika pirenena izao hoe politika ny tolérance. Dia nanao izao teny izao hoe ny Andriamanitry ny lanitra no naniraka ampiverina ny firenena rehetra ho amin'ny taniny. Eo amin'ny Ezra toko 1 dia misy izao andiny soratra masina izao, Ezra toko 1:
tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia dia nitain'i Jehova ny fanahin'i Kirosy mpanjakan'ny Persia mba natateraka ny tenin'i Jehova zay nampilazainy amin'ny Jeremia ka nandefa ny teny era amin'ny fanjakana rehetra izy sady nataony antsoratra koa izany. Zao ny lazain'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia ny fanjakana rehetra ambony tany dia efa nomeny Jehova Andriamanitry ny lanitra ary izy efa nandidy ahy hanao trano ho azy amin'ny Jerosalema sy amin'ny Joda. Izy efa nandidy ahy hanao trano ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Verina amin'ny tany Jiosy tamin'ny didina vokany mpanjakan'ny Kirosy. Tena verina avokoa ny fananan'ny Jiosy rehetra ireo zavatra babo zay nalain'ny Babiloniana naverina ho an'ny Jiosy. Ry havana, tena mpanavitra ny Andriamanitra Israely. Izy ny tena mpamonjy, Jesosy Kristy ny mpamonjy zao tontolo zao. Tsy misy anarana hafa azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy. Izy raha teny efa niteny hoe raha miasa aho, iza no nasaka anahy ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izy taloha izy rehetra zao ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy. Koa etam-pamaranana aoka zasy ianao iekinay sy atoky an'le Jehova mpamonjy zao tontolo zao sy mpanavitra anao satria tonga Jesosy Kristy mitondra famonjena sy hanana fiainana be dia be zasy ianao. Amen. Sotranao zay raha eo nohony amin'izany teny mamy zany zay mampitodika anay aminao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, le manana fahefana rehetra nandany sy tean-tany, le any mpamonjy zao tontolo zao sy mpanavitra izao tontolo zao. Oka ny nofo rehetra anaiky fa Jehova ny mpamonjy, izy ny mpanavitra, le maherin'i Jakoba ny mpanavitra sy manana ny fahefana rehetra hanavotana sy hanavotana anao. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe ranay zay ny an-danitra, masinna ny anaranao, mitonga ny fanjakanao, atao ny sikaponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, menaniny anina sahazo anay ary mamelany ny erikay tahaka namelana izy menaka taminay ary izany mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Raiso ny todrano ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay nianatra anareo satria izy ihany nanefa izany. Amen. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.